fa mandeha manko ny resaka betsaka miditsona ny emission hoe mivory daholo ny groupe parlementaire amina resaka fanendrena prime ministre hoe olona ho tendrena prime ministre ve sa mety hoe fitazomana ny prime ministre Jean Ravelonarivo misy an'izany rehetra zany manko vao mandeha indray zao dia hoe prime ministre lehibe ny gouvernement efa nanango efa mampiasa solombavam-baoaka ihany koa hitazona azy eo amin'ny toerany tsika ho alany fotoana any amin'ny tsisy dikany any amin'ny atsika tsy any amin'ny vody any amin'ny tsy mivody foana manaitaina atsika zay zany tiako apetraka ambintsona ny efson ka mahatonga atsika hanao an'izay adefitra lehibe zay aleo le retsy mba concentrena any amina angovo hanarenana ny firenena am'izay le raha am'izao fotoana izao inona ny atao ny énergie ray manontolo tokony efa atodika any am'izay hoe fanarena nareo ve dia tsy mahita hoe misy enjeu betsaka nareo ihany nge ny afabaraka hoe francophonie inona zany nge enjeu tokony atrehana daholo dia ho lany fotoana amin'ny hoe hitazona ny Jean Ravelonarivo sa hanala ny Jean Ravelonarivo sa hampiasa ny député sa handany vola makatsy makaroa 200 millions sa ohatriny zany daholo manko misy resaka misy hatramin'izany hoe 200 millions par député zany daholo ny resaka mandeha io indray hoa dia tsisy afa-tsy resa-bola indray ny anjaka ao hatramin'ny oviana ke mba misy hoe fitiavan-tanindrazana eo amin'izay olona resahana ambinitsoarany efson dia io indray ry parlementa zao dia anao surenchère satria le manasony atsy ihany manasony atsy dia mampanantena ny risirisy aza matahotra fa ianao no ataoko eo dia manasony mihitsy maka 50 millions izy ary indray izy maka 100 millions atsy indray izy maka 20 millions dia miaka eo le olona mamme vola fa le tsotra le izy izy zany tian'ny filohan'ny république apetraka dia any amin'ny HVM mapetraka izay anaran'izay dia mahazo ny légitimité any HVM dia manaova travail na manaova lobbying any amin'ny député hafa hanolotra an'le anarana miaraka dia azo ny 2/3 any hoe 102 103 député tsy fantatra azo izay 2/3 izay dia milamina nge zany ao tsy tokony ela question na volonté politique zany za zavatra resahako zany vonina ve le filohan'ny république anao an'izay tsy tokony ela zany dia tsy haiko tsony moa ny efarana izy ty mbinitsoana efson torameny tena hoe hatramin'izany hoe ry maharanty Jean de Dieu ry Olivier maharanty Jean de Dieu zany vao mipetraka teo dia efa contestation goavana be fa ny fametrahana maharanty Jean de Dieu ho prime ministre kosa aloha dia fanomezana vahana zany hoe tena fanomezana fiezinezinana faratampony ny politika na famadihana palitao ny fametrahana n'izany maharanty zany ho prime ministre lehibe ny gouvernement amiko kosa aloha dia tsy tokony mipetraka kory ary zany débat zany hoe maharanty Jean de Dieu tsy tokony ao anatin'ny listre ny latolotra kory ary zany raha ny tena manana tsy tokony ho ministre intsony zany maharanty Jean de Dieu zany fa mba ampianary tezao amin'izay ny olona tsy hanao an'izany hiaina amin'izany perfidie zany amina politika na trahison zany foana ve ny ampiainana ianao ve olona re matari dia nivadika TGV dia avy TGV ianao mampara dia lasa indray ianao manao HVM dia raha pitso indray zany raha tim anao dia iny maharanty fa anao tim raha freedom anao dia iny maharanty fa anao freedom tsy mandray aloha zay ka tsy mety ngely izy mihitsy so mila n'izany ngely mila entitra tahakan'izany nge ohatran'izany ihany koa hoe Olivier Mafaly dia kivikivy ihany ny tena ao anatin'le raha manga inona moa zany fa zay rehetra tsy naomby teto amin'ity fireneny ity statut particulier saikana anakorotana an'ity fireneny ity responsable n'izany zany Olivier Mafaly zany fifidianana tsy nanjary rehetra io responsable n'izany zany Olivier Mafaly zany dia mbo olona efa tsy toteny ary efa tsy ankasitrahany be somarina ny fitazamana n'izany mbola ao anaty gouvernement ary efa manahirana dia mbola omenao toerana ambony zany ve tsy le hoe promotion de la médiocrité ozy ny tenin'ny vahiny zay any ny adevitra apetraka mialatsina zany mbitsorana efson fa tsy dia hitako loatra le tokony hoe voizina manko zany anarana zany zany anarana samihafa zany misy anarana colonel mivoaka tsy hainao hoe avaiza zany dia zany ho ny anina ho ny manoana mbola tsy hitanao teto amin'ny firenena zany hoe izy zany inona mba hoe actifany zany zay nge re tena iny koa tsara amin'ny compétence satry ny zavabitany le olona hitondry eo le olona prime ministre apetraka eo savy sarotra be amin'ny député zany fa mety hoe tsy takatry ny saindry zareo dia asa vao imposé ny any amin'ny présidence hoe ty anarany ity fa ty ny hitanay fa mba mety ara compétence ho zany hoe miainga amin'ny fahaizany zany
fa tsy kajikajiny 2018 indray ny andeha anjaka ao dia zay le teneniko hoe lany fotoana mikajikajiny 2018 tsika dia hatramin'ity androany ity mbola eto ihany maika nge le toedra raha e amin'ny aza hitako afaka herinandro indray tapabola anao isaka nanokatra gazety dia mbola suspense ihany suspense foana efa nanomboka mois d'octobre hoe suspense amin'le remaniement mandeha indray nyresaka remaniement dia manginakely indray dia mandeha indray e manginakely indray suspense indray e inona le retsy ty fireneny ty a valo volana ve anao suspense anankiray lany fotoana nge zany ary le firenena ne mipotika ao anatiny zany zay ny tiako resahana ao anatin'izay resaka isika manatena isika ambenjoana evson fa isy ny famahanany zany olana izany ary ao anatina vampitoana haingana zay le teneniko hatramin'ny noviny Hery Rajaonarimampianina vao conscient hoe efa tena danger ange zao iainantsika zao e ary efa tena latsaka katerena loatra nge le zava-misy ankehitriny eo ay ianao ahoana ny soroanao an'izany hoe mangataka ny fametrapelanao zany ny olona tsy vitan'izay zany ara politika zany mangotrakotraka fa tsy vitan'izay ihany koa fa na tianao na tsy tianao metsiketsika ny mpandrarahany fonjy anao fitokonana indray zany izy metsike ny greffier moa dia efa nanao an'iny hoe hanomboka amin'ny 1 volana avril iny zany daholo angeny dia pay zany hoe tiatsika apetraka ao anatin'izay miotakotaka zany le toedra raha eto amin'ny firenena mihitsy ianao isaka metsika dia matahotra fanonganam-panjakana foana na tsisy aza le izy na tsisy aza dia ny imagination anao zany efa mijoue tour ao anatin'ny lohanao satria anao efa tellement matahotra loatra dia ahoana ny etrehanao an'izany dia matoritory ao ihany anaterana ena ozy ny fitenenana dia mipetrapetraha ihany ianao andriamatoa filohan'ny republique mbola gere ny adinao miaraka amin'ny Rajaonarimampianina ihany gerena fa tsy zany raha rehetrarehetra izany efa lohalika ny ranom-bary efa ao amin'ny baravaranao mihitsy ny olona mangataka ny fametrapelanao matonga hoe tonga amina fangatahana fametrapelana zany ny olona ambinjoana fa tena tsy mety zany e zany ataotsika daholo zany adevitra izany zay no mba tiako ny resahana aniny resaka anankiray iny manatena mihitsy zany fa mba hisy andray zany resaka zany fa tena alanenina nge mbenjoana zany resaka rehetra resahany zany fa rehefa tsy mihaino an'izany filohan'ny republika dia tsy maintsy ampiray feo amin'ny olona rehetra zay mitaky mifanalana azy zany angamba nefa rany e tena marina ane zany tiako tenenina zany ka rehefa omena alanenina ianao torona hevitra amin'ny zavatra mba mety ianao omenanao daholo ny sopapa zay le niteneniny namako teo hoe aza conseiller ne gaspillez pas votre temps ozy à conseiller un idiot mizary mandany fotoana a tsy miteny hoe idiot kory le olona conseiller fa nytenatena zany adage zany fomba fiteny amin'ny ankapobeny zany antitsika tenena hoe fa alana ny nenina efa atao daholo zay mety ho an'ny filohan'ny republika rehefa tsy meno moa izy dia afaka ditsika dia mampiray feo amin'ny olona mangataka fametrapelana satria voapirofo zany fa izy mihitsy ny tsy izy raha ohatra ka tsy afaka hieno an'izany resaka rehetra izany tsy afaka ny andray ny andraikiny kasika an'izany lafin-javatra rehetra izany dia rehefa mangataka ny fametrapelana dia mampiray feo indray amin'izay olona miteny hoe ataovy ny élection anticipée élection présidentielle anticipée zany hoe ny tiako teneniny tiako ambara mbintsona evson any amin'ny filoha Hery Rajaonarimampianina mihitsy ny baolina ankehitriny any amin'ny mihitsy zany ny ataotsika hoe fanapaha-kevitra farany ahoana androso izy ve ka hosany andray andraikiny ary atao viaingany zany fandraisana andraiky zany fa tsy afaka 3 volana efa-bolana indray tsy androso moa izy a ngamba kosa efa hafanenina amin'izay fotoana izay mbintsoana evson fa raha tsy mialanenina manko ianao dia ho diso eo anatrehan'ny tantara rehefa avy eo raha tsy nanoro hevitra ihany koa dia ho diso eo anatrehan'ny tantara tena hoe fa iaraha misy lahy zao ka naroso zany hevitra rehetra izany dia manateny sika fa andray ny andraiky mifandraika amin'izay ny filohan'ny republika